Syndika moa zany dia misokatra foana ho an'ny fifampiresahana ary heverina hoe mpitondra vaovao daholo na ny eo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny toe-karena na eo anivon'ny biraon'ny fahatsiranana dia heverina aloha fa ao anatin'izay fifampiresahana sy fifampidiniana izay no ahafahana mamany olana rehetrarehetra izay mety mbola hojerevana zany. Ino moa tena fangatana rehetra amin'izao mbola tsy mivanika mitozana amin'ity amin'ny akapobeany aloha ny tamin'ilay birao teo aloha 20% moa zany rehefa valy rehefa nazahoanay valiny fa ny 20% teo am-panatanterahana n'ilay hoe fifampidiniana dia mbola miandry ary heverina ihany koa fa ao anatin'izany ny mpitantana vaovao eo anivon'ny fahatsiranana sy ny mpitantana vaovao ministera dia manakambara ihany amin'izay zavatra izay dia mbola hifampijerevana moa zany ny amahana n'izay mbola ny 20% sy mbola tsy nazavaly. Efa nisy hoe fampiasana ilay mpitantana vaovao ministera mahakasika an'ilay famerenana ilay tamin-karama ilay mpiasa ny zavatra azo tenenina aloha dia izao izahay vao mandray ny asa mpitantana ny syndika indray dia manomboka izao zany no ahafahana mifampiresaka aminazy ireo ny amerenana nireo tamin-karama izay tapahan'ny mpitondra teo aloha tamin'izany fotoana izany. Ny tato anivon'ny fahatseranana dia mpiasa teo amin'ny 9 teo no tapaka tamin-karama izay nanohy an'ireny tolona tamin'ny fotoanandro ireny dia ny 9 moa izany volana ray volana tatorianany zay zany amin'ny akapobeany no tapaka tamin-karama. Toy izao manaraka izao ny vokatry ny fifidianana izay nataony 9 aprily 2024 nanerana ny birao fandatsaham-bato ny faritana. Isan'ny mpifidy voasoratra anarana 590 sy 900. Isan'ny nandatsabato 500 sy 700 izay manome taham-pahavitriana 720 isan-jato. Vato maty sy fotsy flo 370, flo alefitra 450, mpanolo-tsaina 220, vato manakely flo 750, flo alefitra 470 sy 700, mpanolo-tsaina 720 sy 700. Kandida filoha laharana voalohany Andriamatoa Andriana Vala Ramanambola Herzog, vato azo 700 na 470 isan-jato. Andiny faharoa. Araka ny voalaza amin'ny andiny voalohany etsy ambony dia ambara fa lany amin'ny fomba ofisialy ho mpikambana amin'ny birao-maritry ny Saint-Pitour ireto voalaza manaraka ireto. Ho filoha Andriamatoa Andriana Vala Ramanambola Herzog.